asi ity. Ny vahintsika androany dia tovolahy tanora Jimmy Ranitra Tsilo no anarany. Izy dia isan'ireo tanora 30 voasafidy tao anatin'ny Young African Leaders Award tamin'ny taona 2020 iny. Noho ny ezaka sy ny asa vitany no nahatonga azy ho voasafidy tao anatin'ireo tanora 100 taty Afrika. Ny fianarana nataony, ny asa sosialy nataony ho an'ny teto Antananarivo sy teto amin'ny faritra 12 manerana ny nosy dia isan'ireo kritera izay nahavoasafidy azy zany. Ny mombamomba azy ary sy ny vinany eo amin'ny fiainana ny ndeha rahantsika androany atao anatin'ny gasy mafoka. Izy no Jimmy Ranitra Tsilo, tovolahy mbola tanora eritrerony, 30 taona, mbola tsy manambady ary efa manana olon-tiana. Mianadahy izy no zanaky ny ray aman-dreniny ary mipetraka eny Antananarivo Atsimondrano ry zareo. Ny resaka asa sosialy sy ny fampandrosoana no mahaliana ny Tsilo ka dia nifanaraka tamin'izay ny fianarana nataony rehefa afaka baccalauréat ny tenany. Tany Tosy any nianatra tamin'ny mbola kely, zany hoe ny video lycéen rehetrarehetra tao amin'ny Sekoly Parc des Princes Tosy. Vita izay afaka baka série A2 dia le izy moa efa namafisina foana tao anatin'ny fanabeazana hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Dia efa tapa-kevitra tamin'izany hoe hisehatra amin'ny resaka sosialy ny tenako, sehatra amin'ny resaka anaty faraingo sosina hoe politika. Dia nanapa-kevitra andranto ny fianarana sosiolojia teny Ankatso. Zany hoe tao amin'ny départemental sociologie nanao 3 taona, nahazo licence en sociologie. Dia en parallèle an'izay nanao licence tao amin'ny CNT-MAD en communication des entreprises dia nahazo licence tao. Dia amin'izao fotoan'izao moa efa manan-kereta amintsika ilay resaka hoe accréditation, tout ce qui est système en équivalence. Dia nanapa-kevitra nanao équivalence tao amin'ny FLSH, faculté des lettres et des sciences humaines, dia nanao master en anthropologie. Na dia avy amin'ny fianakaviana atao hoe tsotsotra azy Tsilo dia niezaka hatrany izy ny ho tafita satria aminy dia fianarana no lova sarobidy. Ka na tsy afaka nanonandrato fianarana tany ivelany azy izy dia nitady ny fomba rehetra ny tenany mba hahazoana mari-pahaizana iraisam-pirenena. Nanao master en français. Ny tena moa tsy dia hoe nisy fahefana loatra amin'ny resaka arabola hoe andrato fianarana ny ivelany dia niezaka nitady master à distance. Dia le master à distance io tena atao hoe ambin'Andriamanitra mihitsy fa nahita le master à distance, zany hoe co-partenariat izy io, master à distance en francophonie, plurilinguisme et interculturalité. Nirahana tamin'ny Université Anne Reine de France, Université Alger 2 ny Algérie, dia Université Inde sy ny département ao Ankatso. Dia azoko soma tsara ny master en lettres tao Ankatso. Ankoatra ny diplôme universitaire dia nandrato fahalalana momba ny langa ihany koa i Tsilo. Aminy dia tsy voatery manam-bola be vao afaka mianatra fa sady ny asa tsy teroany tovolahy no nampitombo ny ambainday ny fahaizany mba hahafahany mifehy ny tenim-pirenena maro samihafa ka hanatrarany ny tanjona napetrany teo amin'ny fiainany. Tsy atao ambany zavatra mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao ny resaka tout ce qui est langue. Nianatra langue tao amin'ny ITP, navita ny niveau 10 teo tao anatin'ny 2 taona, dia nianatra français tao amin'ny Alliance française. Dia rehefa vita izay dia nisy formation professionnalisante amin'ny resaka sciences politiques nataoko tao amin'ny Institut du Monde Contemporain tao a Behoririka. Zany natao mba ahafahako mifehy an'ilay hoe compétence linguistique sy fahaiza-manao, fahaiza-miteny ahafahako hivalapatra ny arinany hoe mety ho asa zany. Mampirisika hatrany ny tanora i Tsilo mba hianatra sy azoto hianatra satria miankina amin'ny ezaka ataony tsirairay no mahatafita ny olona iray araka iny nambarany. Lesona tiako tsoahana sy tiako apita amin'ny tsika tanora dia ny hoe tena sarobidy be zany fianarana zany. Raha tsy mianatra ianao raha tsy mifantoka amina zavatra anankiray ianao dia ny hoe zavatra tianao amin'ny resaka fanabeazana dia tsy lavorary ary tsy zarizary mihitsy ny fiainana amin'ny ankapobeny. Dia mampirisika antsika foana le parcours mety hoe be dia be ny parcours, mety hoe ahoana nahavitan'ny Tsilo na Jimmy an'izany hoe parcours zany dia ao anaty faraingo sosina hoe rehefa zavatra tiana ny atao dia vita foana io na anao filera ray ianao na roa ianao na telo ianao dia tadio foana fa ny filera anankiray rehefa atao tsy hoe filera ity mampidi-bola
filière ity malaza dia tiany ataoko a fa filière tiako a passion koa dia hody venty foana ny ranonatsakany. Ny taona 2014 dia niatrika fifaninanana sy sivana ka afaka soma tsara voaray ho isan'ireo tanora hanaraka fiofanana eo anivon'ny Youth Leadership Training Program na ho LTP izay karakarain'ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung Itsilo. Anatin'ny promotion la 15 ny tenany. Ny LTP na hoe ny Youth Leadership Training Program izay norantoviko tao amin'ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung dia nanampy be anahy tamin'ny resaka développement personnel moa zany fitenenana. Développement personnel hoe ahoana ny fomba fifehezana ny tenanao manokana, ahoana ny fomba andrindranao ny resaka fahaiza-manaonao amin'ny tontolo manodidina anao dia amina resaka relationnel koa ilay izy manampy be mihitsy hoe mifandray aman'olona, ilay resaka vision na hoe viana hitako mazavazava kokoa amiko ilay hoe ilay viana tiako hotratrarina eo amin'ny fiainana dia mibanjina amina resaka social sy politika fa cadré kokoa. Teo amin'ny faha-2020 taona dia efa niditra teo amin'ny sehatry ny politika ny tovolahy ary mpikambana mahafatrapo anatina birao nasionalina antoko anankiray eto Madagasikara. Tao no nahafahan'ny antsehatra sy ny velatra bebe kokoa tamin'ny asa sosialy ho fanasoavana ny mpiarabelona. Socio-anthropologue ihany tenako. Dia tao anatin'izay atao hoe philosophie de vie izay no nitondrana le herintsika ny tena manokana zany. Namolavoly anako tamin'ny taridalana izay tetikasa maro samihafa. Bus anankiray mitety lalam-pirenena manerana Madagasikara. Rahantsika malala fa simba ny tontolo iainana ankehitriny ary feno arina plastika etsy sy eroa. Dia tsotra be mihitsy ny objectif an'le Golobus dia ny hoe maka mandroaka ny fako plastika manerana ny lalam-pirenena. Sady manabe ny mpiarabelona mba hikajy sy hiaro ny tontolo iainana. Ny resaka analphabétisation zava-dehibe koa. Izany hoe fampianarana mamaky tenin'ny ankizy zany. Dia namorona izay ny tetikasa bibliobus izay ataonay eraky ny quartier, eraky ny EPP manerana ny tanàna Antananarivo sy any amin'ny faritra ihany koa. Tsy ambany zavatra ny resaka tontolon'ny informatika. Nisy ihany koa ny famoronana ny codeur bus. Manao resaka codine sy baona informatika zany. Efa mahery ny 10,000 zao ny ankizy efa voakasika io tetikasa io. Ireo tetikasa voatanisa teo ireo no isan'ny nampisongadina ny tsilo teo anivon'ny antoko nisy azy ary teo misehatra iraisam-pirenena izany hoe aty Afrika ka voafidy ho tanora mpitarika modely nazahoany ny Prix Award. Rehefa manao zavatra tiany ianao dia tonga ho azy ilay valika sasarana. Dia ho an'ny io awards io manokana dia rehefa sélectionné tao anatin'ny antoko politika ny tenako, rehefa sélectionné tamin'ny FES ny tenako, rehefa nandeha tany Rwanda tamin'ny taona 2021 teo nanao visite institutionnelle maro tany, niolana tamin'ny tompon'andraikitra mahefa maromaro samihafa tany dia nisy association ana jeune anankiray contacté anahy eo anivon'ny African Union zany. Dia nanomboka teo ny resaka réseautage africain ho anahy. Rehefa vita izay réseautage africain zay dia nakany Éthiopie ny tenako. Toujours en relation amin'ny FES, nous représenté à Madagascar, ny solon-tena Madagascar amin'ny sommet africaine des jeunes natao amin'ny foiben'ny Union africaine. Rehefa tonga tao dia mazava ho azy hoe be dia be les relations. Be dia be ihany koa ilay échange dia tao anatin'izay no anisany hoe critère nosafidianana anahy tao anatin'ilay Young African Awards. Teo amin'ny eninjato taona nandray anjara tamin'ilay izy manerana ny Afrika dia nasélectionné anahy tao anatin'ilay hoe Visionary Award. Tena ankafizin'ny tsilo ny manampy ny mpiarabelona ary maniry ny hanangana ONG iray ny tenany izay miantsehatra amin'ny lafiny sosialy. Ny tanjona manokana amin'ny mampisehatra sosialy aloha ao anatin'ny vinako ny hanangana ONG anankiray. ONG anankiray mibanjana amin'ny resaka sosialy. Ilaina ny miasa ho an'ny fiarahamonina. Ny fampandrosoana manko ilay miainga eo ifotony, izay foana ny filazanay anazy moa miainga eo ifotony. Dia ilay ifotony resahana io ianao manokana, ny fianakavianao, ny fokotaninao, ny commune misy anao dia rehefa mandroso ny isam-batan'olona sy ny commune misy anao sy ny fokotaninao
dia mandroso azy ary matanjaka ho azy le firenena. Dia ao anatin'izay mila finiavana be mihitsy ilay izy. Tsy hoe miandry ny rakoto na rabe na mifampiandriandry, izay vao tokony hanao zavatra na havita zavatra, fa ianao manokana mihitsy, inisiativa anao manokana mihitsy dia efa havitanao zavatra be lehibe. Mitondra ny heviny momba ny fampiasan'ny tanora ny tambajotra serasera ihany koa ity tovolahy ity. Réseaux sociaux io ohatra raha ampiasaina dia ampiasaina amin'ny zavatra tsara ilay izy hoe réseautage. Za socio-anthropologue, aiza daholo ny mahakasika ny resaka socio-anthropologie amin'ny ankapobeny. J'aime page na suivre page, manaraka page amin'ny Facebook dia le tontolo manodidina anahy no arahako. Économiste, tontolo économique no arahako. Raha resaka juriste, tontolon'ny juriste ny arahako. Fa tsika matetika resaka fait divers foana dia meme eny dia faly manao j'aime eny dia manao j'adore eny dia manisanisa nombre d'amis. Matetika izay nataon'ny tanora dia lany ny fotoanantsika. Dia rehefa lany ny fotoanantsika dia lasa mionona amin'ny zava-misy isika. Dia ilay zava-mionona io dia inona? Dia le cadre no mi-aspiré anao. Nefa ianao tokony hamorona cadre vaovao dia aspirenao ilay tontolonao dia miavaka ianao, tafita ianao. Ahoana indray ny fomba fandaminan'ny tsilo ny fandaharam-potoanany mba misy fotoana ihany ve ny tena ny hialana voly? Marina dia marina mihitsy fa amin'izao fotoana izao tena misy ny stress, tebiteby foana ianao, manenjika zavatra eto sy roa, dia be lehibe foana manontany anao hoe ahoana nahavitan'ny tsilo ny zavatra be lehibe ohatry izao hoe sady social, sady politique, sady resaka tout ce qui est entreprise dia aoko. Dia ilay izy eo foana ilay hoe rehefa tianao ny zavatra ataonao dia vitanao foana mandrindra an'io. Passion izao za tia manao slam. Tia manao slam mihitsy, manao slam, manao enregistrement dia asiako instrument dia mihaino slam kiny, mihaino grand corps malade etc. Ohatr'izay slam ray, mamaky boky ray, fa ilay boky vakiako boky manodidina ilay zavatra tiako. Resaka fampandrosoana, resaka filozofia dia tout ce qui est antiquité. Resaka mozika ny ankabetsahan'ny namako tena artiste daholo. Za olona tsy mahay mihira mihitsy tsy mahay mihira fa ny ohatra hoe miatrika ny namako ohatra hoe mandeha cabaret zareo na hoe misy spectacle kely dia mba manotrona mba miala voly kely. Raha misy havatra goavana angamba ny tiako ampita androany dia hoe sokafo ny sainao, sokafo ny fonao dia sokafo ny masonao. Izay manko ny anisan'ny tena hitako hoe sakana be eto amintsika. Tsy misokatra amin'ny tontolo manodidina misy atsikitsika. Ilay tontolo manodidina io dia hoe ny zavatra manodidina anao rehetrarehetra dia azonao raisina ho valeur ajoutée na hoe ho tombony ho anao manokana, ho an'ny asanao sy ho an'ny hoavinao. Rehefa manao zavatra ianao dia tadio foana fa mila misongadina ianao. Tadio foana hoe manao zavatra dia iny ny ampisongadina anahy. Ilay valeur ajoutée iny raha tsy hitanao iny dia tsy ho lavorary ny zavatra ataonao. Ary rehefa hitanao ilay valeur ajoutée iny dia tanteraka antsakany sy andavany foana ny zavatra tianao atao. Amin'ny mahatanorantsika, resaka amin'ny tanora ohatra, amin'ny mahatanorantsika dia tadio foana fa tsika no avin'ny firenena. Lasa fomba fiteny fotsiny io ankehitriny. Nefa tena marina dia marina mihitsy fa tsika no avin'ny firenena. Noho izany dia aza misalasala, briser les barrières, aller de l'avant. Mila mandroso hatrany, mila manao asa mivaingana. Io asa mivaingana io no tena ilaintsika io. Manana fanantenana. Matoa ianao misy, matoa ianao mianatra dia misy tanjona anankiray. Io tanjona anankiray io dia ny fahombiazana. Manana projet de vie, manana projet de carrière. Raha tsisy an'izay ianao, raha tsisy drafotra ianao hitaritana ny fiainanao manokana sy hitahitanao ny fiainana arakasanao dia andefa ho an'ny fahoany io. Fa projet de vie les amis, projet de carrière. Jerevy ireo zavatra ireo. Manomboka izao manorata dia aza mandany fotoana ny tsisy dikany. Fa ny fotoana sarobidy, volamena ny fotoana. Ny fahaizanao manokana io, ny fisianao io dia zavatra sarobidy be mihitsy io ka hatrandrao araka ny tokony izy. Tapitra ny
ny fandarantsika androany mankasitraka anao nanaraka ny gasy mafokatra amin'ny farany ny lesona azony tsoana tamin'ny fiainan'ny Jimmy Ranitratsilo dia izao isika tanora isika olombelona na lehibe na kely dia samy nomen'Andriamanitra saina ary fo ary maso ahafahana mahita sy mivelatra eo anivon'ny fiarahamonina raha ireo no ampiasainao dia afaka tena mivelatra tokoa ianao rehefa misokatra ny maso-tsaina sy ny maso ihany koa rehefa mahay mijery ianao hoe aiza ny lalana ombana fa tsy miandro hoe toloram-potsiny eo amin'ny fiarahamonina ka manana vina ianao ka tratra izay tanjon'izay dia afaka mitondra fahampandrosoana tsy ho an'ny ankohonana ihany fa ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena mihitsy dia ankasitrahantsika niaraka tato anatin'ny fandarana androany manome fotoana indray ny ekipa ny gasy mafoaka amin'ny herinay no toy izao mametraka ny veloma finaritra tompo kilasy tompoko vavy.